Androany dia efa vita hoe mpiatafitra izay manche Madagascar fampaharatsika azy dia voninahitra andraikitra any mandray andraikitra. Ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay dia vokany resaka défilose krista dia efa nanomana izay hoe ny anampiana an'ireo savony ka raha atao metelin'izay tonga ny antsony Prime ministre ny afaka tamin'ny VRGC nanao an'ilay journée de la solidarité des savons dia efa nanatitra izay ny voalohany natekinay iraika ambin'ny folo taona vary ho an'ny arrondissement sasasany eto Antananarivo izay tratran'ny Travona dia avy eo izay nanomboka tamin'ny rehefa vita iraika ambin'ny folo taona iny dia nandeha izay nanatina vahoaka akaiky kokoa nandeha moa izay tao amin'ny troisième arrondissement io moa ny arrondissement misy nay tao amin'ny stade préféré Ambohidrano anatin'izay izay tao votaona niaraka tamin'ny fokontany ny Tsaramasay aleo afaka ny Ambohidrano zany ireo sy ny tany ny Tsaramasay maro izay tonga tany amin'ny ANS misy trabona koa zany voadeplacé any anaty an'izao izay votaona androany anjaran'ny eto amin'ny communauté tatavina izay vovavy tamin'ny efatra voe nanateranay 5 taona ny tikorafisina dia 5 taona vary totaly ny vary nomenay ka misy ao faritra Analamany misy ho an'ny faritra Vatovavy izay mitrabona koa ny faritra Menabe dia anjo tamin'ny Kere any Atsimo dia misy ihany koa anjara ho an'ny tratran'ny Kere any Atsimo io any amin'ny faritra ny Drosy Anosy ary io tonga ndraiky fa efa farany dia satria eto amin'ny Analamanga raha ohatra hoe tonanatra tamin'ny centre de Mahamasina izay omaly dia efa hoe ody miany satria efa metimety any amin'ny tokantrano dia iny indray nazaka navoakanay voalefanay any amin'ireo trabona any amin'ny 5 taona ny vary totaly ny vary ame ny Solidarité Madagascar ary ao ankilakely amin'ny herinandro efa hitanay hoe misy an'izay ny sekoly sy ny CSB na hôpitaly ny fanantena hoe akinay amin'ny Antananarivo efa hitanay hoe zany misy zavy ny simba amin'ireo dia ho avy indray izay anatitra matériau de construction chimère sy ny bola ary ny barre de fer izay ny eto nandatrika ny ho afaka efatra ny kapitapafitra izay trabona